Miaraba anao manokana tafahoana indray isika amin'izao fotoana izao. Jesosy Kristy ilay maty ho antsika no aoka oamponao mandrakariva ka hanananao fifaliana sy fiadanana. Ivavaka isika ho anamantsika Fredina, maniry ny asa many fahasalamana izy, ary indrindra ny anana fifandraisana ety amin'Andriamanitra. Azoko antoka fa ao aminao koa izany faniriana izany. Koa andeha isika hiara ivavaka aminy mba hananantsika fahasalamana sy hananantsika fifandraisana ety miaraka amin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Jehova Andriamanitra, ianao no Andriamanitra. Ilay Andriamanitra nahary anay zanak'olombelona. Ilay Andriamanitra koa nefa namonjy anay tamin'ny alalan'ilay Jesosy, zanakao izay nirahanao tety ambonin'ny tany. Ivavaka izay ankehitriny, ny tsinjovanao manokana ny anabavy Fredina izay maniry fahasalamana ho an'ny tenany sy ny vatany. Ianao Andriamanitra no hanome azy izany. Iriny ihany koa ny anana fifandraisana sy fahasalamana eo fifandraisana aminao, ho tsara ny fiara-panahy, hahatonga azy ho akaiky anao hatrany hatrany. Andriamanitra, mitsinjova azy ianao, mamalia vavaka ho azy isaky ny mangataka aminao izy. Izao tonom-bavaka ataoko izao, dia aoka ho santatry ny amaliana ho azy ho amin'ny fiainany isan'andro isan'andro. Tsy ho azy rery no angatahana izany, fa ho anay rehetra izay miara-miaino izao fotoana izao. Manana ny tsy fahasalamana izay eo amin'ny vatanay, tendreo izany mba ho salama tompo. Ary ny fifandraisanay aminao, aravoly izany mba ho salama izay, amin'ny lafiny rehetra ka ho ambinina eo amin'ny fiainanay izay araka ny teninao. Aza mafoy anay, aza mafoy izany mpanompo vavinao izany, tsinjovo manokana izy Andriamanitra. Ianao no hamaly azy raha mangataka aminao izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen.